Nikisaka kely ny antsinanana ny ekipa ny MBSF2 tamin'ity indray midoraka ity ka andalina sy hamakafaka manokana ny tsara ho fantatra mahakasika ny vaditany sy ny fifandraisany amin'ny fiarahamonina. Andriamatoa Mahefa Larasamaky izay tsy iza fa ny filova vaovao ny olona lafitry ny vaditany eto Madagasikara na ny huissier de justice et commissaire priseur de Madagascar. Izy no anazava misimisy kokoa ny mahakasika izany. Ny vaditany raha amin'ny ankapobeny vekany hoe tantara taloha tamin'ny andro ny fampanjaka dia ny vaditany dia ilay atao hoe iraka na atao hoe mpandamina ary ny vaditany ilay akaiky ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany na ny fampanjaka tamin'izany izay nentina nanao ny fandaminana ny tany rehetra amin'izao iraka sy nampitondraina azy ary matetika ny vaditany no nampitondraina n'ilay hoe ity ny marika alalana fa iraka avy any amin'ny mpanjaka ianao. Somary nangalana afatra tamin'izay izy io fa raha ohatra ka amin'ny teny frantsay dia atao hoe huissier. Huissier indray dia atao hoe mpandamina ao anatina ny huissier de palais dia mpandamina reny zavatra rehetra mampiditra olona, mikarakara olona, irakiraka izay nataony any amin'ny palais raha ohatra ka tany ivelany. Fa eto dia hoe huissier de justice. Dia ny huissier de justice raha ny asa izay ny aingany dia atao hoe mpikarakara ny antota taratasy izay miditra sy mivoaka eo anatrehan'ny fitsarana. Izany hoe tsy misy ifandraisany moa zany amin'ny resaka atao hoe mpiraikitra na ny greffier. Ny asan'ny vaditany izay hoe zay moa zany no hitondrana ny anarany eto Madagasikara. Ny vaditany dia mizara anankiroa, misy natao hoe vaditany ary misy natao hoe mpanao lavanty. Misy ihany koa ny vaditany matianina ary misy ihany koa ny vaditany vonjimaika izay apetraka amina toerana anankiray amina fotoana vonjimaika amin'ny fotoana tsisy ny vaditany na koa hoe vaditany voatondro na hoe vaditany adoka izay tondron'ny filohan'ny fitsarana raha misy asa maika nefa tsy misy vaditany afaka manao azy amin'ny toerana anankiray na toe-javatra anankiray. Dia misy zany ponctuel ihany tokony misy an'ireny fa ny vaditany matianina ny huissier de justice zany dia nandalo satria nianatra teny amin'ny anjerimanontolo ianao dia misy diplôma izay ilaina, nanao droit ary niatrika n'ilay fifaninanana. Fifaninanana ho zay satria misy isa tratrarina amin'izy io dia rehefa vita amin'ny fifaninanana an-tsoratra dia mandalo ny fifaninanana am-bava. Rehefa afaka amin'izay fotoana izay dia miatrika stage mandritra ny taona ary dia ny garde des sceaux na ministre misy fitsarana no mametraka anao any amin'ny toerana izay iasana ambonanao. Zay no mikasika amin'ny ankapobeny, mikasika amin'ny fatoravanao fa ina moa tena asan'ny vaditany. Voalohany aloha ny vaditany zany no azo lazaina mikasika ny fitsarana izay singa anankiray eo anatrehan'ny fitsarana. Ao anatin'io fitsarana io dia ahafantarantsika mpiara-miasa marobe. Raha tsy tentsika hoe ao ny mpitsara mpamoaka didy, mpitsara amin'ny fampanoavana, eo ny mpiraiki-drara, eo ny mpisolovava, eo ihany koa ny notera ary eo indrindra ny vaditany. Fa izay vaditany zany dia samy manana ny anjara asany izay ao anatin'ny fitsarana io. Mampandeha ny fitsarana io ny anay dia aty amin'ny hoe famakiana ady na atao amin'ny hoe introduction d'instance. Izay zany no manao ny taratasy na ny fiantsona famakiana ady na ny assignation introductive d'instance, izay manao azy. Eo zany misy reny assignation, misy ny citation, mety misy ny convocation manondro ny miantson'olona hiatrika fitsarana. Dia rehefa vita zay dia izay koa no mampahafantatra ny didim-pitsarana ary indrindra mampiatra an'ilay didim-pitsarana arak'izay mivoaka eo. Eny tenatenan'izany dia misy asa ihany koa izay atao hoe manana ny monopole zany dia eo amin'ny resaka hoe voalohany aloha ny hoe fitsirihana. Ny fitsirihana na constat extrajudiciaire izay ataon'ny vaditany dia heverina fa izy irery hatreto no heverina
fa manana ny marina zany hoe ny fitsiriana zay avoaka ny vatany mba azahoana mampahafantatra toe-javatra anankiray araky ny hita maso de iny a hoentina hopirofo eo anatrihan'ny fitsarana amin'ny ady zay atrihan'ny mpiady ary lazaina fa ara-dalàna mandra-patongatra ny amin'ny filazana fa tsy izy na diso a zay ny fitsarana no afaka milaza ny fahadisoana ny zavatra iny zany. Eo ihany koa ny asan'ny vaditany zay manome manoro hevitra ny mpiady anankiray rehefa tonga eo anatrihan'ny vaditany izy a dia mitondra hoe zao ny olana misy eo aminy manadiady ny vaditany dia mitady ny hevitra rehetra hoentin'ilay olona hampandresy ary mitarika azy sy mampafantatra azy hoe raha izay hady eo aminao zao a zao zany tokony hitondrana azy tokony ho alefa any amin'ny ady heloka sika ny mandeha na any amin'ny ady madio tsika ny mandeha na any amin'ny ady ara-bavitra tsika ny mandeha na ady ara-panjakana na ady ara-bola zay rehetrarehetra reo satria ny vaditany no atao hoe pahay ny pahay ny paika rehetra eo anivon'ny fitsarana zay misy de manoro hevitra andreo olo ary tsy vitan'izay fa manampy azy ihany koa izay no mahatonga an'ilay hoe manao an'ireny fitsiriany reny. Ao anatin'izany ny vaditany koa dia atao hoe pahay eo amin'ny lafiny raha fianakaviana na hoe resaka famille. Ny vaditany no afaka manao an'ireny fitsiriana mizaha hoe eo ny hoe misy ny atao hoe fitsangajangana na misy sengo izy ny aty aminay aty Toamasina. Eo ihany koa ren'ilay hoe lehilahy zay mandao ny tokantrano ny mandao ny fianakaviana na ny vehivavy mandao ny tokantranony dia ny vaditany no manao an'ireny fitsiriana reny ary mitondra an'ireny ny fitanana tsokatra nataony mba ho henony fitsarana sy heveriny fitsarana fa mitombony. Eo ihany koa ny asan'ny vaditany zay manao any hoe ny ino moa zany na recouvrement na ny fitakina isan-karazany. Ny fitakina zay miainga avy aty amin'ny fitakina tsotra dia misy natao hoe sommation de payer zay ataonay monopole ny vaditany izy io dia misy ny fitakina pour alahina na hoe fitakina à l'amiable zay ataon'ny vaditany misy koa ny fitakina anterisetra zay hoe fitakina na hoe recouvrement forcé arakaraka ny fananan'ny vaditany didipitsarana raikitra zay tonga eny am-pelatany amin'ny ambangovangony izay teneniko zay fa ny vaditany zany raha ny tena izy de zao hoe voalohany mpano hevitra mpitantana sy mpitarika ny hevitra miainga aty ivelan'ny fitsarana ny vaditany misy olo-tena ny olona na ny antokony olona eo amin'ny ady rehetra zay ohatreny tonga eo anatrihan'ny fitsarana de tsy miditra intsony indray ny vaditany fa anjara ny misolo vava indray no misolo tena niny olona iny de rehefa mivoaka ny didipitsarana de mandray antanana indray ny antota taratasy indray na antota taratasy nady indray ny vaditany mampahafantatra amin'ireo mpiady ary indrindraindrindra mampiatra an'le didipitsarana zay tsy azo ivalozana fa de asa ny vaditany rehetra rery izany eto ambonin'ny tany ny raisany arak'izao tontolo zao zany de zay no asan'ny vaditany. Raha miresaka an'ity hoe émission F2 ty tsika de mahasamy indrindra fampandrosoa reo amin'ny lafiny fiarahamonina ary inona no azo lazaina hoe tena anampiny ny vaditany ny mpiarahamonina raha miasa mahavaditany azy. De tsika resaka an'izay fa ny vaditany zany de azo lazaina hoe tena midina ary mifandray mifanakaiky any amin'ny vahoaka justiciable no ndeha horesahana azy raha miteny vazaha reo olona rehetra reo de manana ny olany daholy ary manana ny mampalahelo azy. Ny vaditany alohan'ny andraisan'ny taratasy anankiray de tsy maintsy mametraka an'le tofepetraka reto amin'le olona aloha. Voalohany iza moa le olona, faharoa inona ny zoany olona io tsy maintsy fantariny zay ary rehefa fantatra ny zoany olona io zao de fantatra hoe inona no fahavoazana miatra amin'ny olona io zany hoe inona le préjudice miatra aminy. Rehefa zay dia anjara amin'ny vaditany am'izay no manoro hevitra hoe inona no ireparena le préjudice
na hoe inona no azahoanao manampy an'le olona amin'ilay fahavoazana mba ialana ao anatin'ilay fahavoazana dia ny vadintany no manova an'izay ny olona rehetra afaka manantona na amin'ny inona na amin'ny inona na miteo zavatra manahoana na miteo zavatra mitranga aminahoana dia ny vadintany no manana an'izay hevitra izay anampiana an'ilay olona izay afaka miteny ny vadintany hoe isika tsy voatery ho any amin'ny fitsarana fa andao ary misy hevitra ty andao ianareo manantona mpahay andao ianareo manantona mpanelanelana andao ianareo manantona ray aman-dreny fa tsy voatery hoe tsy maintsy zay fa kosa ny hevitra rehetra dia efa tokony fa ao anatin'le anana an'le vadintany avokoa satria le vadintany zany a manana an'izay le traikefa sy ny fahalalan'izay ao anatina firenena anankiray a firenena tandalana dia misy natao hoe lamina zay apetraka ireny lamina ireny a dia ilay lalàna zay nofidiana teny amin'ny zay olona mamoaka anazy a ary ampiarina eo anatrihan'ny olona rehetra zay mitovy dia in'lay fampiarana sy fampandehanana ny lalàna iny a no entina mampandroso sy mampilamina ny firenena anankiray ny vadintany dia anisany atao hoe ataony olona angamba hoe manao mampiasa an'ilay hoe ady mihaja zay ngamba satria misy raha olona anankiroa samihafa raha miady a dia afaka mifampivazavaza afaka mitabataba afaka mifampiseho an'izay heriny eny amin'ny toerana eny fa kosa ny vadintany a no miresaka amin'ireny olona reny hoe izao ny fomba fialitsika andaotsika ataotsika ady milamina ady mihaja hoentsika eo amin'ny ambaratonga rehetra zay tokony afaka ife sy afaka amoaka sy afaka anapaka hoe iza ny marina ny iza ny mety iza no manana andrariny a amin'ny andaniny anankiroa zany rehetra zany zany rehefa tonga amin'izay fotoan'izay a dia azo lazaina fa hoe ho any amin'ny fampandrosoana satria rehefa milamina ny tany rehefa mahafantatra ny tokony ataony ny olona rehefa mahazo ny rariny ny olona rehetra dia izay no azontsika makany amin'ireo mandroso ilay tany fa raha ohatra ka tsy mahalala n'izany zavatra zany ny olona dia matetika zay le hoe ady any amin'izay toerana rehetrarehetrarehetra zay no mahatonga n'ilay hoe inona reto ilay fifamonoana na ny vahoaka no mandeha miady amina olona na miady amin'ny mpitandro filaminana na tsy manantena ntsony ary tsy mahatoky intsony a ny mety hoe manahoana ny fitsarana rapito satria tsy fantany hoe aiza ny lalana tokony alehany a tsy fantany hoe inona ny zavatra tokony ataony a tsy fantany hoe anana ny rariny ave a ary iza ny olona afaka iaino ny feoany tsy anampy azy a amin'izay andeseny na hitondrana ny rariny a eo anatrihan'ny fitsarana eto ambonin'ny tany veriny am'le hoe resaka ady sika inona zany no hoe ady hoe hitanao hoe mateti-pitranga kana hitadavan'ny fiarahamonina ny fanampiny ny vadintany zay no teneniko hoe eto a Madagasikara aloha ny tena ady betsaka eto a dia ny resaka ady tany anankiray a dia eo ny ady resaka tsosa ary koa ny ady ataontsika hoe ady madinidinika izay miteraka likiliky anivon'ny fiarahamonina fa ny tena betsaka zany zao ary tena iainanay matetika dia eo amin'ny resaka ady fananana na fananana amin'ny toetra io a na fananana azo afindra lay fananana amin'ny toetra moa zany dia matetika le ataontsika hoe immobilier nga raha ny filazanan'io satria sarotiny a ny malagasy a amin'ny resaka tany a zay napetraky ny rahazana tamin'izay ary na ray metatra ary dia matetika andanin'ny olona ny fananany sy ny androm-piainany mihitsy a hiadivana n'le ray metatra satria iny a no everiny zava-dehibe a amin'ny malagasy azy ny tanilazana iny no tena betsaka akoatr'izay a eo ihany koa no mety hoe ady a tsy mety hoe ady tany fa ady a amina fifanarahana raha misy ny fifanarahana ataontsika hoe matetika miresaka amin'ireny le hoe bail dia misy ady amin'izy ireny rehefa tsy tanteraka ny fanarahana eo koa ny ady a fifanarahana n'olotsotra na ren'lay acte sous privé reny a na ndraindray a raha ataontsika an'le hoe samyzao fotsiny na hoe gentleman agreement izy ny fiteny nefany a tsy manaraka an'izay le andaniny na ny akilany a dia anjarany vadintany zany no mitady an'le hoe inona ny hevitra
azahoana mba hoentina mampandresy a sy azahoana mba manarina n'lay tombotsoan'izay very de manampy azy a zany zahay ao anatiny zay zany tena marobe ary io ny tena miteraka olana eo anivon'ny firenena lay atao hoe tsy fanekena an'izay mety zavatra notapahana sy ny araha eo ihany koa ny olana maro ihany koa a tsy fantatro am'de hoe resaka am'lay fiainana angah de maro ihany koa ny olana mety mandalo atao aminay any resaka fanambadiana ny fisarahana resaka fandaozana resaka tsy firarahina ny ankoronana sy ny karazana zany anisan'ny maro a zay hitanay a eto amin'ny iainanay le izy ny zavatra misy de zao hoe reny tsanga reny dia hitanay a azahoanay a manana ny traikefa azahoanay a mampitombo le traikefa tsirairay zay iainanay de azahoanay mifampizara am'reny olona zay hitanay reny zay zao maka ohatra anankiray hoe raha misy mpivady tonga na misy olona mangataka eto aminay hoe angataka fisaraha-panambadiana zahay no manao an'ilay fiantsona hitsanga eo anivon'ny mpitsara izay mpampiavana de mialohan'izay a tsy maintsy mafantatry zay aloha hoe inona tokoa le izy a satria misy taratasy atao alefa amin'le zavatra reny anatin'le fiantsona de tsy maintsy tafiditra ao anatin'le problème an'le mpivady ary efa aveo a tsy maintsy manontany aloha hoe tena ity ve le izy tena hisaraka ve nareo ary efa tena tapa-kevitra izy de mandefa n'lay dossier eo anivon'ny fitsarana sy manao ny fiantsona anivon'ny fitsarana somary totsorona fa somary atao hoe délicat nga miala tsiny ny teny mamina le fantsy hoe délicat be le izy a lay asa satria ny fiainan'ny olona mihitsy ny fiainan'ny olona mihitsy a amin'ny ankapobeny a no ohatran'ny somary viravorain'ny vaditany ary eo ny tena ilaina hoe mila mahatoky tanteraka le vaditany rehefa manantona an'reny olona reny le olona ary matoa manantona an'reny olona reny a dia mahatoky an'le olona tokony antonony zay zany aloha ny zavatra zava-dehibe mba tsy isin'lay hoe atao hoe fakivina am'lay ady a dia tsara ny mbola ifampiresahana ihany hoe ny vaditany tokony ho antonona de vaditany matianina vaditany tena nianatra an'lay asa ary vaditany a tena manana an'lay traikefa sy eken'ny firenena ary eken'ny fiarahamonina atao ndray atsika resaka n'le fampiarana ny didim-pitsarany manahoana moa zay fampiarana didim-pitsarana ataon'ny vaditany zay didim-pitsarana ny didim-pitsarana aloha dia voalohany aloha tsara ny manamaky fa ny vaditany a dia mpampiatra ny didim-pitsarana fa tsy mampiatra didim-pitondrana zay ngamba loloha somary apetrako kely zay didy rehetra avoaka ny fitsarana rehetra zay misy eto ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara dia asa ny vaditany no mampiatra sy manatanteraka an'izany didim-pitsarana zany mety malemy mety mafy mety moramora mety miteraka zavatra lehibe a fa izay le didy ary tsy afaka mivoaka ao anatin'izay voalaza ao anatin'io didy io a ny teboka sy ny faingo sy ny rehetra dia tsy afaka mivoaka ao zay fa zay voalazany ao no tsy maintsy tanterahanay ary tsy afaka mamorona na tsy afaka manao an'izay zavatra tianay na eritreretinay atao na eritreritry ny olona makanay akory ivelan'izay nolazaina ao anatin'io eo aloha zany a misy lay tao hoe didy zay tsy maintsy tanterahana de ny didy raikitra zay efa tonga amin'ny fitsarana ambony efa atao hoe en dernier ressort zay filaza azy a dia manatanteraka an'iny zahay eo ihany ko misy koa zany lay didy a zay avoaka ny fitsarana misy fampiarana vonjimaiky na ataontsika hoe reny le ordonnance de référé reny a dia draiky io mampiatra azy fa nahoana zay aloha zany tsy afaka miteny hoe izy tia na ina ny marina fa raha efa navoaka ny fitsarana fotsiny ary nionay fa tsy misy didy mivoaka tsotsotra fa tsy maintsy fantatry ny andaniny sy ny akelany daholo ny filazan'ny olona hoe zay tsy au courant na ny rehetrarehetra de verinay fa tsy de mitombona loatra satria zay koa tsy maintsy mampahafantatra andre didy reny a mialohan'ny fampiarana an'lay didy ny tiako amafisina de zao hoe ny vaditany dia tsy mpanimba trano
nampanjera trano nampandroaka olona izany asa izany dia asa izay anirahana anay anirahany fitsarana anay hoe andana ity tanterao fa tsy safidinay hoe tsy maintsy anao an'izay zahay ary tsy hoe sanatria ho biby fampitahoana hoe ny vaditany dia rehefa antsona ny vaditany dia tsy maintsy misy zany fanjanana trano anomba zava lay resaka ary ny zavatra atao ihany ko anatin'io précis tsara ny zavatra rehetra zay ataon'ny vaditany hoe ato amin'ity toeranyity raha zafin-draliba no esorina mpanofa trano fa tsy raha zafin-drakoto dia tsy maintsy raha zafin-draliba no atao ohatra izay ny voalaza ao anatin'ny diny dia izay ihany no tsy maintsy arahanay dia tsy afaka mivoaka an'izay zany zahay voatsely anao no lano folohan'ny olavitry ny vaditany mandeha ny resaka hoe betsaka ireo antsona hoe vaditany saritsariny manahoana ny fandraisanareo sinjay tranga zay miteraka olana izay marina tokoa mbola tsy ampy vaingana no tonga teto amin'ny toerana ny tena efa napetraka ny namana hoe tarika indray ty fikambanany vaditany ty rehefa tonga teo dia nahita marina fa nandritsy ny fotoana niasana na dia efa atao hoe efa tao anatin'ity resaka lalàny ty ny nandritry ny efa tany amin'ny taona firy 520 nefa nianarana teny amin'ny anjerimanontolo ka hatramin'izao fa eo zany rehefa tonga teo tokoa dia nahita zavatra maro be raha tsy teny fotsiny dia hoe ny fidiran'ny olona eo anivon'ny asanay ny fanaovan'ny olona ny mety hozara asanay akoatr'izay eo ihany ko no everanay ngamy everana aloha zany hoe somary latsaka ambany ny fiheveran'ny olona ny asan'ny vaditany ary araky ny voalazako teo hoe sanatria any amin'ny zavatra hevitra ratsy no andraisan'ny olona zany hoe asana vaditany zany ka dia anjaranay rehefa tonga zao zahay sisy rehetra mpiara-miasa indrindrindra ny vaditany rehetra no ezaka ampafantatra ny olona ny tena fisiasan'ny vaditany aloha ezaka ampiakatra ny fiheveran'ny olona sy ny lanjanjan'asan'ny vaditany zany eo anivon'ny fiarahamonina ary amin'izao fotoana zao zay dia hoe miezaka ny mameno ny vaditany iarahany amin'ny ministèren'ny fitsarana zay sorana be lehibe ny ameno anisan'ny vaditany eraky Madagasikara satria mampalahelo fa mbola vitsy dia vitsy zahay hatramin'izay ary amin'izao fotoana zay eo amin'ny 570 zany zay tokony fitambaranay zay mbola tsy ahenika koa ny district 100 ny district zay tokony isy vaditany matianina ary nona fa aorina kely ao dia mba ho feno izy ireo mba ho vaditany matianina no iasa hoe manahoana eo aloha lay olana anankiray amin'ny ofisiny no le vaditany zay napetraka vonjimaiky misy ny lalàna zay mifeny efasan'ny vaditany zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2010 dia tsy misy intsony ny fanendrena vaditany vonjimaiky ny fanendrena vaditany vonjimaiky dia ny ministère ny intérieur ina moa zany ny atitany ny mpiara-miasa aminy no manendy vaditany tamin'izany fotoana zany ary efa ny lalàna mikasika ny fanendrena io efa atao hoe efa abrogé efa tsy misy intsony ka nanomboka tamin'ny 2010 izay nivoan'ny lalàna fototra na ny loi organique mikasika ny vaditany dia tsy tokony hisy intsony ny fanendrena vaditany vonjimaiky nefa taorinan'izay dia misy ireo atao hoe lehibe an'ny faritra izay misolotenan'ny lehibe an'ny faritany tamin'izany mbola mamoaka sy manendry vaditany arak'izay mapetipety azy sy mahafinaritra anazy dia ireo zany tsy fantatray hoe inona ny fototra zay isiny izy ireo nefa na izany zany efa napetraka eo anatrehan'ny fitsarana moa lay izy ny ministèren'ny fitsarana sy ny ministèren'ny atany no tokony fampijery amin'ny zavatra io fa raha ny tokony izy zany tsy tokony hisy intsony ny vaditany vonjimaiky reny eo zany zay aloha iny dia ny fomba fiasa samy manana fomba fiasa samy manana ny ataony na dia hoe asa iray ihany raha natao nefa na izany tokony hojerena satria indraindray izy ireny indraindray ozy tsy niteny azy rehetra fa misy ny mahay fa misy kosa
ireo rehetra zay tena manimba sy manala-baraka an'ilay vaditany ary tonga an'ilay vaditany any anan'ilay toerany tsy tokony toerana misy anazy. Tsy zany ihany ko fa be deabe ihany ko atao hoe amin'izao fotoana zao a ny asan'ny vaditany ren'ilay recouvrement na fitakina ireny trosa sy ny karazana. Amin'izao fotoana zao zavatra tsy fantatra intsony dia isaky ny elakelan-trano mialatsiny an'ilay fitenenana fa lasa misy agence de recouvrement, société de recouvrement, service de recouvrement PDB any anatin'ny rehetrarehetrarehetra. Izay vaditany nanao fianianana, izay vaditany nanao fianarana, izay vaditany mandoa hetra, mandoa manana toeram-piasana, miaraka manana olona velono. Ny farafakely tsaka hoe 10 mpiara-miasa aminay velono. Ny olona ivelany reny zay manao an'ilay asa tsy fantatra hoe inona ny statut fa mahagaga sy ny mampalahelo dia iren'ilay ataontsika hoe société na fikambanan'olona na everina fa mianatra na mahalala tokony ho izy no lasa ihany koa lasany amin'izy ireny mandeha. Ny zavatra mampalahelo ny anay dia hoe rehefa midona ny dona misy ny atao hoe misy loky manao ny asan'ny vaditany zay eo ampanenjay anazy zay miaraka amin'ny fampanoavana ambony sy ny ministère ny fitsarana amin'ny resaka rabateur sy ny karazan'ireny dia misy olona efa fantatra zao fa tsy misy ary tsy manana karatra anao misy nefa dia lasa mandeha makany tokantranon''reny olona reny tsisy plaque tsisy inona dia rehefa midona avy any ilay izy dia miverina makaty aminay manao fitarainana hoe misy olona karahan'izao ohatran'izao ohatr'izao. Zay zany zavatra misy ary manimba ny asanay sy manimba ny maizay reny ary tabatabanay sy ekaranay mafy mihitsy hoe firenena tandalana ty firenena malagasy ty re zavatra atao hoe barana any ohatr'izany hoe etsonay fitondram-panjakana, etsonay mpahay rehetra, etsonay ny rehetra, etsonay amin'ny mpisaina rehetra zay misy eto Madagasikara hoe alao retsika mba ho any amin'ny tena ara-dalàna, ho any amin'izay olona voafetra tokony mahay azy sy nasainanao azy no tokony hivantantsika. Zavatra eo ihany koa misy asa koa tena mahagaga anay zao raha kely aminao fotsiny aho hoe mahita zany zao fa hoe misy antokonasa any ministère ny finance lasa manao assignation, lasa manao saisie, lasa manao recouvrement ny ministère ny finance dia manao ny asa tanteraka zay ataony vaditany. Gaga zay rehefa avy eo nijery nisy lalàna nivoaka tamin'ny 2010 manana zo ny olona ao ministère ny finance manao ny asa ny vaditany. Izay nefa tsy manana zo andray volany amin'ny trésor na anao isava entana ohatra ny mpiasan'ny ladoany na sanatria ataontsika hoe anao ny asan'ny mpanety na ny asan'ny mpanao volo na ny asan'ny dokotera fa ny olona hafa tsy fantatra ary nahagaga tsy au courant zahay hatreto fa eto zay loza mbola ataon'izay hoe horesahanay mafy izy io, horesahanay mafy izy io na eo anivon'ny mpiara-miasa rehetra na eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'izao tontolo zao hoe alao azava fitsipitanao eto amin'ity firenena ity fa tsy zay ta ianao ny asa dapoto dia manao tsy ny mpanjaitra no andeha hanao volo na ny dokotera no andeha varikena na ny mpitondra fanjakana no andeha hanao ny asan'ny olona hafa tsy fantatro. Allo azava ohatran'izany lay izy dia apetraka moa ifa mbola horesahana lava dia lava io zavatra io na mba horina kely eo fa mampalahelo ny fisin'ilay izy. PDB ny zavatra miaina amin'ny asa ary mino aho fa tsy zahy vaditany irery no miaina amin'ny zavatra toy izany. Meo vao rehefa ampiresaka tamin'ny zareo anatin'ny mpisolo vava dia lasa PDB ihany koa ny olona manao asa ny mpisolo vava zay mpisolo vava nianatra nandritra ny firitaona sy ny nanao ny stage rehetrarehetra dia lasa misy olona hafa manao an'izany ihany koa. Mampalahelo eo amintsika malagasy hoe fantatra hoe reto anie le mpahay, reto no napetraka, reto ny voalazany lalàna tokony ao ka tokony ho any le olona tokony manao ilay izy. Eto Antananarivo moa dia misy ny ivitoerana manokana natao ampifandray sy ampifanakaiky ireo vaditany miparitaka manerana amin'ny Madagasikara.
toerana ihany koa natao andraisany ireo rehetra izay manana raharaha mifandraika amin'izany asany vaditany izany. Ao amin'ny maison de droit Anosy riana faharoa no ahitana azy. Tsara ny manamarika fa amin'ity taona ity no ankalazany fa 80 taona nisiany vaditany teto Madagasikara isika. Isy mazava ho azy ny fampifondronana, fifampizarana, fifampianarana, indrindra fa ny fifanampiana eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny asa sahany izy ireo. Ho fanampin'izay dia eo ihany koa ireo vaditany mpanampy izay hivoaka tsy ho ela, ka isy mazava ho azy ny lanonana lehibe ho fanamariana izany. Manana eritreritra ny fikambanany vaditany anome takefa misimisy kokoa an'ireo le mpiara-miasa amina ny clerc dia isy ny fiofanana omena an'ireny clerc ireny satria ireny ny tena atao hoe tananakavananay amin'ilay fampiarana miasa ary everina fa manana ny maizy azy ihany koa amin'ilay fiarana miasa aminy dia hozaraina takefa reny namana mpiara-miasa akaiky ireny ary indrindra omena an'izay fahazony manao ny asany. Omena misy attestation omena azy moa ary indrindra ny karatra zany zay hanana karatra manokana manomboka eto ny mpiara-miasa amin'ny vaditany na reny clerc reny. Tsy zay tonga milaza azy ho vaditany ny vaditany fa ny vaditany dia manana karatra manokana amin'ny mavaditany azy zay somiavony lisitry ny fitsarana. Zoany rehetra no misavo no mangataka aiza ny mavaditany anao. Raha misy ny karatra avy aty aminay aty amin'ny chambre nationale zay misy ny sinihan'ny filoha, zay misy ny sinihan'ny mpiara-miasa rehetra ihany keo anatin'izay ho an'iren'ilay mpiara-miasa aminay akaiky reny. Ka niza tonga any amin'ny vahoaka na any amin'ny olona zoany no mitaky ny taratasy fanamarinana ny maizy azy ary zoany no mandroaka ny olona raha ohatra ka tsy manana zany taratasy fanamarinana avy aty amin'ny vaditany zay nampiasa azy. Ataonay aloha zany zao aloha anankiray voalohany anao ny fiaonam-be zahay ny vaditany rehetra raiky Madagasikara. Atao Antananarivo ao amin'ny CCI Vato ny 10 aprily ho avy zao. Ao anatin'izany fotoana zany no entinay indray anaovana ny recyclage. Iverina hianatra kely zahay, iverina ifampianatra zahay, iverina ifanoro zahay, iverina ifampizary zahay ary iverina ifanometra-kefy zahay ao anatin'izay recyclage zay. Eo ihany koa natao hoe mety ihany koa atao hoe fiofanana ihany koa iarahanay any amin'ny ino moa zany ao amin'ny ministeran'ny fitsarana satria misy ihany koa mbola fampizarana, misy zavatra mety mbola tsy azo dia tsy maintsy iarahana amin'ny paha ihany koa zahay ny zay manana traikefa ny indrindra eo amin'ny lafiny ara-barotra. Anao fivorim-be ara-potoana amin'io andro ihany koa zahay fivorim-be ara-potoana voalaza ny lalàna sy voalaza ny fitsipika fototra ao atao hijery ny olana rehetra mikasika ny vaditany any amin'ny faritra rehetra any hitady ny vahaolana rehetra ihany koa ifanampiana sy fandaminana ho an'ireny vaditany namana andeha atao hoe any ambany naty ravikazo reny mihitsy amin'izao fotoana izao dia hijery zay koa ny mety fanovana ary amin'ny sosokevitra eo an'ny ministeran'ny fitsarana eo anatrehan'ny anteny miera-pirenena ny fanotsiana ihany koa amin'ireny sata amin'ny firenena toy hoe loi organique ny ihany koa ny mikasika ny déontologie zany na fomba fiainana fomba fiasa ary mikasika ny fitsipika fototranay sy ny sata amin'ny mpiara-miasa aminay rehetra. Mahafinaritra ihany koa milaza fa nahazo vaditany voafaka fanadinana ary hiditra ao anaty fiofanana mandritra ny tontolo zay 9 menada izy ireo dia misy moa tonga dia vaditany afaka tonga dia miasa avy hatrany eo amin'ny 17 eo no isany ny 20 zany dia anao fiofanana any amin'ny mandritra ny rotoana dia avoaka amin'ny fotoana 20 volana aprily ihany koa eny amin'ny akanjo sofinenako Ivato. Eto ampamaranana ary dia tsara amafisina hatrany fa manana ny sata mifehy azy ny vaditany eto Madagasikara ary tsy asa azo rafitra fetina na ataotao foana fa tena ilana fahamalinana sy traikefa ary indrindra fianarana lalina tokoa. Manazavy Andriamatoa Mahefalahy
Rasammak. ny olona rehetra samy manana ny anarany ary samy manana ny fantany tsy mitovy ny nitaizana tsy mitovy ny anarana ary tsy mitovy ny aisaky ny faritra sy ny fiainanao amin'ny ambaratonga dia samy misy ihany koa de hitako hoe men'Andriamanitra ny fahaizana tsirairay avy ny ambaratonga ny olona tsirairay avy ka ny nomen'Andriamanitra anay sy ny anjaranay dia ny hanampy ny olona manana olana zay ny tena izy hanampy ny olona manana olana anoro azy ny lalana tokony aleny mba azahoany mamaha ny olany ary mitarika azy any amin'izay toerana everina fa azahoany manome rariny azy zay le hoe fanampiana ho any amin'ilay fampandrosoana an'le olona tsirairay ho atsika amin'izao fotoana mandroso zao dia efa mahazatra antsika ny hoe ohatra ny teneniko manana dokotera-mpianakaviana raha ohatra ka misy zavatra manjoa na marary dia dokotera-mpianakaviana na ny dokoteran'ny fianakaviana no antsoina raha ohatra tsika ka manana olana koa amin'ny lafina fiarahamonina amin'ny resaka lalàna dia ntsika efa manana atao hoe mpisolo vava mpianakaviana fa amin'ny lafiny rehetra kosa indrindraindrindra ataontsika hoe renylay atao hoe nampivarotra ianao nampanao afery ianao na olo-tsotra indrindra koa de tokony anana ianao mpanolotsaina mpianakaviana dia ny asa ny vaditany de manolotsaina tsy voatery ho avelokaina tsy voatery hoe lalàna fotsiny io fa amin'ny lafiny akapobeny mihitsy amin'izay zavatra tokony ho ale ka rehefa tsy voafehy an'le vaditany de miteny le vaditany tsy voafehy koa fa ny sampandraha ohatra zao no mahafehy azy de afaka mandefanao makany zany hoe tsy azo idofiny fa tokony atonona foana ny vaditany tsy voatery hoe ny mandovola aza mieritreritra hoe ny vaditany de tsy maintsy andoha hoe hoany ianao de vola aloha tsy zay diso zay fa afaka maka ny hevitra rehetra ianao ka raha ohatra ka misy asa mifanandrify amin'ny asa tokony hotaon'ny vaditany de milaza izy hoe izao zany ny sara mety holaninao amin'io ary mampafantatra an'izay satria manana an'izay fahalalana amin'ny zavatra rehetra zay izao no fotoana mety holaninao amin'io afaka mametsaka sady ny vaditany rehefa afaka nandalina ny olana zay metiny ao anatrehany manome hoe 50 isanjato na 10 isanjato na 70 isanjato ianao aresy andaotsika anao an'izao ary afaka miteny ny vaditany hoe tsy manana fa 10 isanjato ny chance na ny mety ho azahoanao mandresy amin'io tsy ilaina akory ny mandany fotoana maneke aloha andeha am'izao izay aloha zany no asanay aty amin'ny vaditany de zay hoe aza misalasala manantona ireny olona ireny fa tena izay ny fiainana izay ny fantany izay no asany afaka raha ohatra anao ka manana olana araka ataontsika hoe araka ny fanahy ara-panahy manantona ny ray aman-dreny mpitandriny ianao manantona angeny manana olana araka ataontsika hoe ara-pahasalamana manantona maka amin'ireny atao hoe mpitsabo reny ianao manana olana anao ara-piarahamonina eo zany ny vaditany afaka kosa amany olana sy ame ny olananao ary amin'ny vahaolana ihany koa mety misy hoy mety ho vitanay fa mety misy kosa apetrakay hoe tsy maintsy mandeha makary am'izao nareo na makary am'izao mety ho mahavita an'izay